Dia faly zany zahay eto amin'ny fandaharana Madagasikara mandray aninareo mirahalahy moa zany Ray aman-dreny Madagasikara, filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tonga soa eto amin'ny fandaharana Madagasikara tompoko. Ny voalohany-teny aty amin'ny RNS moa zany nareo rencontre nationale sportive dia Vichy fanontaniana voalohany hoe sekretary tonga dia atao mahitsy hoe inona moa zany no ataonareo aty Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina ny hitanareo ny vinavinanareo na tonga avanareo taty ny antony. Tena zava-dehibe ny fanontanianao inona tonga anay taty tonga aty zay satria malagasy be ny tonga aty amin'ny lafivaliny izao tontolo izao misy hitako fotoana zao avy any Washington dia avy any Canada zava-dehibe zany avy any Madagasikara tsy zohina aminareo tsony indrindra fa ny eto Paris avy any Allemagne misy avy any Toulouse koa hitako dia ny ahatongavany taty aloha dia tsotra ohatra malagasy rehetra satria rencontre nationale sportive izy ity dia mbo hijery zay ohatra ny namarina eo misy fifaninanana rehefa voa tena faly tonga aty aminareo aty ary hitako tsara mihitsy ny abitrehan'ilay ankizy sy le fionina tena hitany songadiny aloha dia hoe fifankatiavan'ny malagasy amin'ny malagasy tena ao tsara mihitsy ny malagasy fifankatia sy miara milalao hafa ihany ny aty andafy satria nahoana afaka mifanakalo hevitra afaka malalaka tsara miteny ary indrindra afaka miona fa ny Madagasikara zany mihitsy zay ny olona any ohatra ny olona voageja voafe tsy mahazo mivoaka ary tsy mahazo mivorivory fa raha tsy zany dia avy ndray le terrorisme d'État reo zay ny ilazanay azy zay ny mahatonga ny mbo anaka aty mbo hijery amin'ny olona manana fahalalana. Aka zava-dehibe loatra ange ny fionan'ny malagasy ohatran'ireny iny ny fionana tena lehibe indrindra aty a Frantsa satria malagasy amin'ny arivony no tafahoana amin'ny fotoana tahaka an'ireny ary niavaka moa ny tamin'ity taona ity zay natonga anay mirahalahy hoe andao isika andeha hiaraka hoany satria fa 50 taona ny RNS tamin'ity taona ity ary ao anatin'ny fanatanjahantena le sport onge no tena ahitana le tena sotoavina zay tena ilaina eo amin'ny fiarahamonina zareo moa dia nilaza mazava tsara mihitsy te hoe firahalahiana aloha zay vao fifaninanana zany tena zavatra ngeza be mihitsy zany hoe firahalahiana zany ao anatin'ny sotoavina malagasy mihitsy ny zany ary zany ny zavatra ilain'ny firenena mihitsy amin'izao fotoana zao araka ny tenin'ny président Ravalomanana teo hoe manahirana ny zavatra misy any amin'ny firenena ka zay zany tonga koa mivoy an'izany foto-kevitra zany hoe tsy maintsy misy toe-tsaina vaovao entina manarina ny firenentsika io. Nareo miteo milaza hoe sarotra be le fampiresahana ny resaka terrorisme ihany koa raha fazanao Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe ohatran'ny tena voageja zany isika amin'izao nareo hoe malalaka afaka miteny zao aty inona tena tianareo lazaina amin'ny mpianatsika na malagasy zany na namany Madagasikara. Tsy gaga angamba ianao raha maheno feo avy any Madagasikara fianakaviana na avy amin'ireo tapakasy namana fa mitsika miresaka zao ianao manontany anay zao dia namoaka décret izy milaza fa hoe tsy azo atao mivorivory fa andalo aty président Macron ary tsy azo atao ny mijorojoro anatin'ireo dia iaza zany nijoro ny olona nade ray zay tiako resana aminao koa aza dino fa amin'ny protocole iraisam-pirenena raha misy visite d'État na visite officielle dia tsy maintsy asaina daholo reo président teo aloha nareo moa zany tsy voaasa zatra amin'izay tsy voasa tsy mahazo mijorojoro kina nanasana anay io dia reo zany tsy manaraka an'le fenitra iraisam-pirenena nefa ao anatin'ny SADC ao anatin'ny COI malalan'izany daholo ny olona raha niona tamin'le tompona andraikitra ty zay le manam-pahefana dia nantany ainareo aty zay aty fanontaniana somary misy valiny miafina ihany zany fa nganareo tsy nahazo fanasana hatramin'izao aloha satria tsy ny firenena frantsay ny gouvernementa frantsay tsy mantia anasanay fa zareo ny mametraka fepetra raha ohatra zany nareo hoe voaasa inona ny tianareo dia makany zay ka dia inona no lazainareo inona no resahanareo zay nge fanteny taty président Ravalomanana tonga aty io dia nanao
fanambarana zay mirahalahy tamin'ny zoma 1 volana avril teo zany a zay milaza hoe tahaka an'izao ny zavatra misy eo amin'ny firenena mitombo mifahantrany misy tsy fandripahalemana misy ny teritery maro samihafa tsy misy mifahalalahana zay efa nolazaina teo ny dikan'izany a dia hoe anjaran'ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany a ny mametraka amin'ny tokony tena toerany mihitsy le demokrasia satria miemotra le demokrasia ary ny fanenjehana ireo heverindry zareo ho mpanohatra dia tena tsy hita velively mihitsy amin'izao fotoana izao zay ny nanaovana antso avy hoe raha te-hampandrosan'ny firenena latsaka ao anatin'ny fahavoazana lalina io nge dia zao hoe dia mila firaisan-kiny io hoe mila fifanomezan-tanany rehetra io ary zay zany dia miantso ny hery velona rehetrarehetra manao hoe mba hifanometanana anarina n'ity firenena ity fa tsy mety fa nisy namaly ve nareo tamin'izay ohatra tamin'izay antso avy zay naman'izay voherinandro fa tamin'ny ona teto zay dia efa nahita sady zay ny lidera family nahita sady zay mpitarika avy eto Eropa fa tsy maintsy mifampihira sy mifampiresaka amin'ny any Madagasikara izy fa anapiko an'ilay zavatra resahan'ny président Rajoelina ny amin'ilay hoe tsisy fampandrosona azo atao mihitsy iny Madagasikara satria nisy fanontaniana napetraka mila tapamiko zao taty mbo mety hisy ihany ve président zany fanantenana zany amin'ny fampandrosona sy ny fanafotana Madagasikara satria zao io resaka volonté politique ny any amintsika tsy manana n'ilay toetra sy ilay fahatsapana fa hoe io nge hifanombiasana ilay toerany fa tia janona manak'izay le rangaha iny iny any zavatra azo atao voalohany indrindra ampiova zany amin'izay amin'izao toe-javatra amin'izao fotoana zao hoe zany anotaniana zay tonga dia valiko ny zavatra tokony atao voalohany sady maika dia mifahatongavan'ny président Macron na Madagasikara dia milaza hoe le rangaha io teneno anaja amin'ny maha olombelona ny olombelona ary indrindraindrindra anaja atsakany sy andavany a toy ny andratan-demaso ary ny lalam-pandrenana ary indrindraindrindra hoe aminareo ny zo fototra ho amin'ny olona satria any ianao zo mahita ty nge dia manana rano anao dia manana jiro anao fa sady tsisy rano tsisy jiro tsisy sakafo amafisiny zay e satria zay ngeny ao anatin'le antso nataonay hoe okizay ny fanenjehana zay heverina ho mpanohatra fa rehefa fampandrosoana ny firenena ny jerena tsy misy mpanohatra sy mpitondra fa ny rehetrarehetra tokony fanometanana ho fampandrosoana ny firenena indrindraindrindra firenena efa tena latsaka ao anatin'ny fahasairanana lalina no misy amin'izao fotoana izao ka dia mbola manamafy an'izany antso zany izay ianao manontany teo hoe efa nisy namaly ve fangamba ianao raha ilazana an'ireo antso azonay na tarby na message na miresaka na ohatran'izany aty a dia tena tsy hita velively mihitsy a zay mampirisika an'le hoe tsara le fiarahanareo miasa tsy maintsy isina vola io tsy vola daholo resaka tsy hozy fitavina vola fitady ery-po fanary zay ny fiteny malagasy rehefa tena manana fanapo anao rehefa manana tena fahasahiny ianao tonga ho azo président Ravalomanina miresaka an'izay le hoe vola zay fa misy zavatra anankiray aloha zany hiteny azy président fa angamba ataoko hoe sotoavina ngeza be mihitsy a zay nivoiziny président Ravalomanana nyraisinay le izy ary lazainy amin'ny rehetrarehetra le hoe fifandeferana mila fifandeferana mila fomba fijery zay tsy mijery afa-tsy ny tompontsoan'ny firenena fa tsy ny tompontsoan'olon-tokana na olombitsy eo amin'le firenena ary zay tena zavatra ngeza be zay ao anatin'izay efa voalaza teo hoe mitaky fahalalana amin'ny endriny maro samihafa mitaky ny fanajana ny tandalana satria zany ny tena fototra hiaingana mihitsy ny ampandrosoana resakinareo hitady vola hitady fanohanana zany io zany président Macron any amintsika zao anisan'ny hoe firenena ivelany koa hoe mitadiavanareo vola fanohanana ho any amin'ny Russie tsika sao any amin'ny Sinoa tsika sao any amin'ny Frantsay tsika sao any amin'ny Émirats tsika sao estsika mbola tsy any ny adihevitra aloha mbola tsy any ny adihevitra fa foto-kevitra ny tsika eto zany hoe mila vola zay aloha dia milaza fa zay mirahalange mahitady vola zay nge atokisan'ireo mpamatsy vola raisa-pirenena
ary atokisan'ireo mpampiasa volo na investisseur ihany koa midikan'izany rehefa tafapetraka zay foto-kevitra lehibe nyresahana teo zay dia zay mino fa ainay mitady volo ampandrosoana firenena aloha tsy hoe ny volany tsy misy fa le olana confiance fifampitokisana tsao zany laza amin'ireo mihitsiny fa raha ny vola azo teo aloha amin'ireny hoe programme natanterahana azy reny na le Madagascar action plan na ohatra na le projet nataon'ny président Fiandratana dia misy le vola avy any amin'ny Union européenne ary tsy hoe vola kely tapoina any am-paosinareo nangatanany fa nidesaka zao avy any amin'ny firenena tsy hoe tsy izay mihitsy fa raha ohatra nareo manaraka tsara reo le zavatra takina fanajana ny zon'olombelona indrindraindrindra satria nge tena zon'olombelona mihitsy ny manana rano afaka manampiatsy ny Union européenne manana tsy fahafirin'ireo le firenena hafitsika zay zany nataonay ty manao négociation ohatra hoe le tarifa douanier eo raha tsy tatea tsy nahita an'izany ina nitranga ohatra satria tamin'ny momba an'io tarifa douanier io dia nifampiresaka tamin'izay tany zany fa izy koa aloha tsy azo miarisana aminareo ina minonareo atsoatso fa mitatsika zao zay ny antony atokavana ity hoe tsy maintsy atao azy azahoana an'le vola aloha ary zaza andresahana dia zao aloha hoe nareo hoe tsy sanctionné an'ireo olona marobe reo samy sanctionné fotondana zay izy maza hoe manonga mpanjakana tsisy fanjakana mahongana ny eo fa le mpitondra ny tsy fanaraka amin'ny fenitra tokony hitondrany azy ina ny azo mpitondra amin'izao fotoana zao atao voalohany indrindra hoe resaka symbolika zany hoe iny izy fa miova ahoana aseho eo anatin'izao tontolo zao zany fifanajana sy ny volonté ampandroso ny firenena ao anatin'ny alternance fanampiasa toerana amin'ny alalana démocratie satria Madagasikara tokony misy an'izany dia amin'izay misokatra an'izay mpame vola ame atsika dia le mpitondra amin'izao fotoana zao tena tokony resahana hoe ianareo ne asana tsy fahalalana tena tsy fahaizana mihitsiny fa tsy mety nataonareo zay tsy azahoanareo vola zao takinareo vola kely feky 100 millions de dollars io ara manahirana azy zary tokony tsy anahirana mihitsy zany raha mitady an'izany ina ny tena ataon'ny président Macron ohatrany hoe azo andrasana aminy amin'izao fa tohatra ny sasana dorina ny lalana na ny vatokely na ina tena tony andrandraina mafy raha nareo efa tondra taloha zany zao hoe le olona io ty fikitra amin'io fitondrana io anefa tsy afaka hifikitra amin'io rehefa tonga ny etsy-bahoaka zay naoko hoe mbola hoavy zay ny fanazavanay amin'ny firenena kafa hoe jereo Madagasikara tsy tombotsoako na tombotsoan'ny parti na tombotsoanay miralahy no izy fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena zay foana voizinay ary rinakio mba voizinareo zany reo foto-kevitra ngeza be reo ny anisan'ny anankiray moa zany zay nitakinay amin'ny fahatongavany filoha frantsay izao dia satria Frantsa dia anisan'ny firenena zay tena fatra-panaja sy mpiady mihitsy amin'ny sin'izany hoe fanajana ny zon'olombelona zany sy ny zoma olona zany zay hoe jereo ny zavatra misy amin'ny firenena fatany ange io na ho takitakonanao amin'ny lalana tsara sy ny zavatra ohatran'izany ara tsy hany problema atsika fa mbola lalina noho zay ny problema amin'ny malagasy dia zay mahatokana hoe ataon'ny mpanohatra ireo dia zay okzay ny fanenjehana ny zay everiny zareo hoe ho mpanohatra sy tonontonona hoe mpanohatra mila fahalalana satria zay no miteraka fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy eo amin'ny vahoaka zay ilainy zay ao fampandrosoana firenena eto ampamaranana dia Frantsa isika rencontre nationale sportive betsaka zany ny diaspora eto izy navondrona indrindra ny zanakapelezan'ny Madagasikara aty ivelany teny ho an'ireo prétendrazana amintsika aty ivelany tena faly izahay niona taminareo afaka nanokatra tamin'ny fomba ofisialy fankalazana fa 10 taona isy zany RNS zany ary indrindrindrindra fampiarahaba sy fanao selfie tamin'ireo malagasy avy any amin'ny lafivaly ny firenena rehetra dia anareo koa apiely an'izao vaovao dia egnany hoe misotra tsara ny firalahiana amin'ny alalan'ny sport dia mba hanana fo sportif tsara mahay mifandefitra mahay manaiky resy ary manaiky ny fifanajana amin'ny andanisy nikila
dia fitodiana amin'ny firenena zay nge no antso ataonay foana hoe rehefa ty ivelany samy manana an'izay ataony daholo ety na ny tanora na ny mpiasa na ny lehibe fa io zay hoe jereo koa ny firenena ary na miteny an'izany ary zay ke rehefa fantatry ny olona ke zavatra misy any amin'ny firenena rehefa mandalo zay sy président dia jereo ny firenena avoto ny firenena dia io zay hoe zay vonona mijery ny firenena ary mijoro foana zay eo anatrehan'izany fa mila mifanometanana fotoana zao ifanomezan-tanana zay no antso zay ataonay ho an'ny firenentsika makasitraka anareo makasitraka ataoko